Miarabanao aminay tokantrano amin'ity aliny talata 1 Mey 2024 ity. Atao anatin'ny fandaharana ho député ianao, fandaharana vaovao izay vokarin'ny ny fahitalavitry ny NBS sy ny onjam-peon'ny NBS amin'izao fotoanany fifidianana solombavambahoaka izao. Iresantsika indrindra ny manodidina izay fifidianana izay manoloana eto indrindra ny kandida solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany Fadimy. Fetra Ralambozafilolona. Miarabanao tompoko. Miaraba ihany do miaratiana, miaraba ihany koa ny mpanaraka an'izao fandaharana vaovao, fandaharana manokana izay vokarin'ny MBS iresahana mahakasika ny fifidianana indrindra ny fifidianana solombavambahoaka. Makasitraka tamin'ny fanasana. Eny tompoko. Iroso anatin'ny resadresaka isika mialohan'izay hoe anatin'ny votoatin-dresaka izay tsara nga mampahafantarina ho an'ny mpiaino sy ny mpijery ny tokantrano hoe izy zany Fetra Ralambozafilolona zany. Fetra dia solombavambahoaka perinasa. Raha ny asako talohan'ny solombavambahoaka dia mpandraharaha, ary najanona mihitsy ny asa mampandraharaha satria nifantoka tamin'izay asana solombavambahoaka. Talohan'ny solombavambahoaka tany amin'ny taona 2024 dia mpanolontsaina ny tanàna ihany koa fa olom-boafidy raha nandritry ny naben'ny tanàna any ben'ny tanàna neny Lalao Ravalomanana. Manambady tokana dia manajanaka 4, manana zafikely iray ary nianatra momba ny varotra sy momba ny toe-karena ary amin'ny ampahany kely momba ny lalàna. Dia araka ny teniko teo moa mpandraharaha amin'ny resaka tao-trano zay no tena asa fivelomana nandritry n'izay 40 taona niodikodinana tao anatin'izay asa fiarian'izay. Zay no manodidididina ny mipetraka moa mazava ho azy eny amin'ny boriboritany Fahadimy, ary amin'izao fotoana itenenantsika izao dia solombavambahoaka perinasa efa eo amin'ny faraparan'ny fitehim-po-toam-piasana dia mbola kandida natolotry ny atokotiko Madagasikara ao anatin'ny vovonana firaisan-kina. Ao anatin'izay indrindra anisan'ny avantaja ny maro anao tao anatin'izay sehatra politika izay. Tamin'ny fomba ohatriny ahoana no nahatongavanao hoe andeha hanao politika, inona no mety hoe fandresen-dahatra tao anatinao hoe hirotsaka izay hoe hanao politika izay? Tany amin'ny taona 20 tany ho any dia efa tao anatin'ny fitarihana fikambanana sosialy ny tena. Dia nandritry izany asa natao izany no nahazahoana ohatra ny ohatra ray lehibe azo tanisaina eto dia ny nahazoana famatsim-bola tamin'izany 20 tapitrisa ariary tamin'ny atao hoe Fonds social de développement ny ambassade de France nentina nanavaozany ny sehatra maitso io Nalamahitsy io. Ny asa natao tamin'izany moa zany dia miezaka manampy na ny tanora na ny ankizy madinika amin'ny hoe ahoana ny fomba hanampiana azy indrindrandrindra ny fampidirana an-tsekoly. Zay ny anisan'ny tena ny fatohanay tany amin'ny taona nanomboka tany amin'ny taona 20 tany ho any. Fa tany amin'ny taona 3 raha tonga teo amin'ny fitondrana président Ravalomanana dia ny tenako zay filohan'izay fikambanana atao hoe DCS zay no ny fampiraharaha tamin'ny mpamatsy vola ary nahazahoana izay vola 20 tapitrisa ariary nanampiana président Ravalomanana moa isaorana tamin'izany fotoana izy koa nitondra fanampiana ankoatran'izay famatsim-bola nentin'ny Fonds social de développement tao amin'ny ambassade de France zay. Dia io hitantsika amin'izao fotoana navaozina nefa moa no ny setrasetra sy ny sotasota ny sasany tamin'ny 2024 dia potika. Nisy ny zavatra atao hoe manara-penitra, tena manara-penitra tao ny amin'ny lafiny maro dia tonga ny 2024 nampalahelo tamin'ilay izy dia hoe rava namidy ny sasany ny tompona andraikitra mihitsy no niraitsy kombakomba mivarotra zany fananam-bahoaka sy fanampiana sy vola azo vola tsy tokony soforoana ny lany tamin'izany fanavaozana zany. Zany anisany dia fanontaniany Ando Miaratiana teo hoe taizany nanombohana na tonga nanao politika dia izay asa zay mihitsy, izay asa sosialy natao zay nahatsapa fa tsy vita, mila mivelatra kokoa ny fanampiana sy ny fampitaizana eny amin'ny fiarahamonina eny ka ahafahanao manao zavatra mivelatra sy misy kokoa raha miditra amin'ny sehatra politika. Ry mety voafaritra ao anatina fokotany anankiray, mety voafehitra ao anaty distrika anankiray, fa rehefa nanao kosa politika dia mahakasika
ary maseka Madagasikara ray manontolo zany mijery le vahoaka malagasy manontolo mihitsy no iadivanao ny tombontsoany ny fanampianao aminy izay hoe ahafahany mba réussir mba ampitsenana zany satria be de be mihitsy ny zavatra tsy azonareo an-tsaina na ny lalana tokony ho ale ny ana satria fihin'ny sasany fotsiny misy amin'ny soratra masina hoe azo mamiana ny soa raha mbola azo ny tananao atao ihany de zay teny zay mihitsy amin'ny akapobeny no anisan'ny tena hoe raha mba nanana tombony tena ohatran'izao ary afatra nomeny ray aman-dreny tamin'ny fahavelomany hatramin'ny mbola fahatanorana de ny hoe miezaka manampy ny mpiarabelona satria nahazo tombony nanana ray aman-dreny afaka nampianatra nanana ny fiarahamonina afaka nitaiza dia araky ny teny nambinina kokoa ve ny tena raha zay nazy ilazana azy nameny ny fiainana tombony kokoa de teo zany no nahatonga an'ilay hoe miditra lizy de nisy moa reny fitianana be ny tanàna tamin'ny taona 2020 reny de raha nipotra avianina nambara ny fanindry ny rotsaka ny filora valomanana dia nahita ny parcours nahita ny lalana ny diaviny nahita ny ohatra ny meny tonga de resy lahatra taminy hoe zao ka lehilahy tena vonona anampy mpiarabelona de teo no nanomboka niditra tamin'ny politika tamin'ny fanohanana aloha fa mbola tsy tanana andraikitra fa tonga kosa ny taona ray sy roa arivo dia nisy ny nandondombaravara tao amiko tao tompona andraikitra mpiara-miasa tamin'ny président Ravalomanana tamin'izany fotoana nanao hoe maninona raha hiara miasa tsika satria fa hitanay ny fomba fiasanao ohatrohatran'izao de mbola nisalasala kely aloha hoe tsy mbola tsy amin'izany ny eritreretina fa mbola andraikitra teny anivon'ny sampana aloha teny anivon'ny fiangonana tany ny tena mbola nilofosana tamin'izany fotoana de resy lahatra teny ihany moa alohan'ny fifidianana ray sy roa arivo dia nanaiky ihany taty aoriana de hatramin'izao tsika miteny zao dia tompona andraikitra avany fotony nanomboka tany amin'ny fokotim tamin'ny ray sy roa arivo nandalo distim tamin'ireny taona 7 sy roa arivo 8 sy roa arivo ary anisany ataoko hoe nitantana ny tanàna n'Antananarivo raha ny tiako Madagasikara nresahana tao anatin'ireny krizy sy reny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 sy roa arivo reny de zao tonga am'izao moa mandalo an'izay hoe mpanolontsaina ny tanàna de tonga solombavam-bahoaka am'izao fotoana zao. Ao anatin'izay indrindra betsaka ireo lalana efa lalovana teo voalazanao teo izay amam-panao politika zany mety ohatry ny ahoana ny fandraisan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina zany hoe mpanao politika ny olona ray iny mety manao ahoana ny fomba hiainana an'izay misy lafiny roa raha fijerin'ny olona zay mpanao politika zay resahako aloha mahakasika ny solombavam-bahoaka manokana satria afany nandraisan'ny olona ny tena raha ohatra mpanolontsaina ny tanàna n'Antananarivo tamin'izany fotoana araky ny teniko teo hoe niara-miasa tamin'ny be ny tanàna neny Lalao Ravalomanana de hafa indray izy ny endrika izay rehefa lasa solombavam-bahoaka mety misy ihany ny atao hoe fitaizana ataoko hoe tsy de mety loatra nataon'ireo izahay ao anatin'izay aloha tsy hanilika any amin'ny hafa ireo solombavam-bahoaka mety ny fandimby hatramin'izay ny sinony atao hoe député izay indrindra nanomboka tany amin'ny taona 20 tany hoany satria fandraisan'ny olona solombavam-bahoaka dia rehare mahay ny zavatra rehetra manam-bola toy ny sanatria ohatry ny mpanao vola ny olona nefa dia ny solombavam-bahoaka tsy toy ny minisitra ny solombavam-bahoaka tsy toy ny tompona andraikitra mpanjakana ambony fa efa fantatry ny vahoaka mialoha na ny tranony na hatramin'ny lahara tarbiany laharany findayany ny trano misy azy tsy misy sakana zany na tsisy fombafomba ny miditra na mampaneno ny soneria ao amin'ny tranony zany solombavam-bahoaka zany de tonga mba hitaraina any zany ny somary olana kely nefa moa atao ahoana fa miamahantra le vahoaka malagasy inona ny antony tsy hiditra am'izay fa mety hiditra lalindalina am'izay tsika rehefa avy eo zany ny somary olana kely ny fandraisan'ny olona an'izay hoe solombavam-bahoaka tsy ny mpanao politika fa ny solombavam-bahoaka ny tiako tenenina iando de hoe tsy mpanao vola zay zany tsy hoe misy loharanom-bola tsy mety ritra ao mety misy mety mahazo noho ny akamaroan'ny vahoaka raha resaka karama sy tamin'ny karama ny resahana fa nefa ihany koa taddia fa manana vady aman-janaka ihany koa zany solombavam-bahoaka zany manana didy ihany koa na eo amin'ny fiarahamonina na ny anivon'ny fianakaviany na ny anivon'ny fiangonana na ny anivona fikambanana maro zay zany zay aloha anisan'ny tokony ho fantatry ny vahoaka zay fa nefa miezaka manao zay azo atao ihany tsy natao irehirehany zany satria araky ny teniko teo misy ny namana solombavam-bahoaka raha isiko hoe namana ihany no nitondra tany amin'ny lalana tsy tokony nalehany ka nandiso ny fomba fandraisan'ny vahoaka zany hoe solombavam-bahoaka zany ary misy fotoana azahoana itsikery ary zany zavatra zany misy moa fa ho avy am'izany tsika rehefa avy eo hoe atanasa mifampelezan-kevitra manao ahoany zany hoe tany tan-dalàna manao ahoany zany hoe
asa tokony endreketan'ny solombavam-bahoaka, inona ny tena ndraiky le solombavam-bahoaka dia nisy ny voana le izy a de lasa diso ny fandraisan'lay vahoaka iasan'lay solombavam-bahoaka sy ny toerana omeny fa misy fotoana raha toke masiso mba tsy teneniko hoe maimbo maloto eo anatrehan'ny vahoaka ny mpanao politika amin'ny ankapobeny satria ampitoviany rehetra vao miresaka de hoe leo politika zay ny hafa manao ny ataony a ny kary manao ny ataony de ny saka ny tapadrambo satria misy a arahantsika mahita hoe misy manao ny ataony a manao zavatra ivelany amboniny tsy misy ifandraisany amin'ny asa sy andraikitra voafaritry ny lalàna ho tokony ataony ny solombavam-bahoaka asa mety rehefa avetsika raha manam-potoana mihina fa mety hiditra amin'ny atsipiriany kokoa am'izay le hoe asan'ny solombavam-bahoaka satria misy ny fotoana aloha ny zavatra hita dia mivoana ny akamarony ny am'izao fotoana izao. Hono député tsaritra kely ao anatin'izay amin'ny maha hoe mpanao politika izay manahoana ny mety ho fandrindrana ny fandaharam-potoana amin'ny asa amin'ny atokantrano eny amin'ny fiarahamonina mety manahoana ny fiampiainan'izany hoe solombavam-bahoaka izany amin'ny maha mpanao politika ihany koa. Ny hoe fandrindrana de tena ilaina fandrindrana tokoa izany andraikitrana solombavam-bahoaka izany. Misy ny fotoana izay sady natokona andraikitra tany anivona sampana tany anivon'ny fiangonana adiakonina tamina fiangonana FJKM ary akoatr'izay mbola tompona andraikitra tany amina fikambanana mpianakaviana de akoatran'izay ihany koa mbola tompona andraikitra mbola tsy olom-boafidy fa mbola tompona andraikitra fotsiny aloha teny anivona atoko politika de tsy inona fa nytiako Madagasikara zay aloha de efa nila fandrindrana satria ao ny fionana matetika am'ireo le mpiara-mitolona le mpikambana anatin'ny atoko misy ny asa atao rehefa indrindra fa manakaiky indrindrandrindra manakaiky ny fifidianana ny fandimby be ny tanàna mpanompontsaina ny tanàna solombavam-bahoaka indrindra ny filoham-pirenena zany rehetrarehetra zany nisy foana mihitsy nandritry ny taona zany presque hoe misy asa iandraiketana akoatry ny fanetanana ny fotony ary sako ny milaza eto fa ho an'tiako Madagasikara dia anisan'ny nandray anjara ny tena tamin'ny ary anisan'ny atao hoe staff moa zay azo ilazana azy nanomboka tany amin'ny député Ravès nandalo tamin'ny député Laurent Ramarson nisy ireo député ny fandimby Topo Clara Zoarimiadza député Dona sy ireo solombavam-bahoaka rehetra ny fandimby député Girivo teo aloha koa dia ny tenako moa taty aoriana efa nisy asa natao ary mitovy am'izao asa nataona solombavam-bahoaka zany nefa natao tamin'izany fotoana zany de nisy ny fotoana nahazoana tsiny mihitsy tamin'ny tao an-trano hoe tena ohatra ny atakalinao ny fiainana ara-politika mihitsy am'izany tsy mikarama ary zay mbola tombony tiako Madagasikara zay nitaizany ny Flora Valomanana sy natoko tiako Madagasikara ny tena dia tsy hisy resa-bola tao anatin'ny atoko tsy misy tambiny fa ho fanasoavana sy ho vonona amin'ny fifaninanana de ny fifidianana zany zay no nitaizana tao tsy misy fa samy miezaka ny tsirairay na teo ny fahasairanana amin'ny fitadiavana fa tsy misy tambiny ara-bola na de ariary aza nandritrina n'izay taona 7 hatramin'izao fotoana hitena teo zay ny mahatonga ny tiako Madagasikara hatrany fotiny raha mahita isika fa tsy misy sandaina vola reny fanotronana reny fiarahana manao porte-à-porte reny fivoriana reny toerana rehetra zay ahitana fivoriana ka iatsony ny tompona andraikitra tanivon'ny tiako Madagasikara ireo mpikambana sy ireo mpanohana fa dia antsitrapo amin'ny fo madio no anatanterana azy ary zay no tsy matiny retsy mpifanandrina ara-politika mpifaninana ara-politika amin'ny tiako Madagasikara hoe fa ahoana loatra no ataon'reto olony reto fa de reniny azy mahavaky vava azy mihitsy zavatra zay zany amin'ny ankapobeny zany le fomba ny fampitaizana tao anatin'ny atoko asa raha hoe nahavaly le fanotaninana ohatrany somary nivoana kely izy lay valiteniko mazava izay fa mety ho ampahafatana ihany koa ny olona tokantrano hoe mba manana fialam-boly ve zany solombavam-bahoaka izany amin'izany asa be dia be ho ataony zany ndraindray marina aloha tena azo lazaina ny hoe tsy manana mpotoana loatra hieritrretana fialam-boly na hoe resaka fialan-tsasatra tena zay mihitsy tsy manam-potoana satria araky ny teniko teo misy ireo fifidianana ary zay ny maha hoe mahatoko politika na toko politika tiako Madagasikara dia tsy mivonany am'izay satria araky ny teniko teo ny fiomanana tsy hoe amin'ny 7 ny volana May ny fifidianana solombavam-bahoaka de herinandro mialohantsika natapa-bolana na ray volana mialoha vao mikorapaka sy mikoropaka fa efa mambolana no efa nisy ny fampiresahana tany fotiny nisy ireo fifananisa tsokajiny tao ny fifatenana zay mety ho délégué ny candidat mba hiarovana ny tombotsoany atoko ao ny karazana endrika fivoriana fandraisana ny toromarika avy any amin'ny Flora Valomanana avy any amin'ny birao politika ny lafy maro
izay fivoriana matetika nefa eny antsefatsefany eny koa de misy ny fionana izay hoe mba ifampiarabana tratry ny taona fifaliana mety misy ny fotoan-dehibe izay mety hoe ifampiarabana ihany koa na mety ho fetiny reny zay ho avy tsy ho ela de misy za foana ny zavatra ataoko hoe manana fialam-boly ve presque tsy dia manana fotoana fa de mo fahaizana mandrindra ary zay ao nyteniko tany am-boalohany hoe anazona tsiny tamin'ny ankonana ny amin'ny hoe tada tsy de hita loatra nandraindray ary tany amin'ny fianakaviana ihany koa sy ny namana de ny hoe to tsy de hita loatra tsony ianareo hoe nanao politika ianareo nanao ny voafidy sy olom-bava-bahoaka dia nefa anatin'ny asa fanompona dolo zany a nataiza natany anivon'ny fianakaviana le andraikitra le asa natany anivon'ny fiangonana natao anivon'ny firenena anivon'ny atoko politika za mahita fa sy mahatsapa fa samy asa fanompona daholo zany a de samy mandray ny talify azy fa ny fialam-boly a miezaka eny na zany na zany a hoe isy foana ny fotoana kosa aloha satria ny ankizy efa ny lehibe a dia nisy ny hoe ezahana fitaizana fampitana hoe ny fiainana koa tsy hoe mianatra fotsiny ihany mandeha ana-pianarana fa akoatrin'izay a mandeha mifampitaizana ara-panahy misy koa ny fampitaizana ara-politika marobe zany ny zavatra azonao atao a fa rehefa iny mandrindra an'izy rehetra misy koa mbola mifanaovana asa soa misy le fikambanana sosialy araky ny resahako teo no mampiditra ankizy mianatra ho any tena nataonay am'ireny faritra ivy reny ary zay tsy maty ny sasan'ny lolo mihitsy a de mba nangalatahaka moa fa tsy maninona fa efa nene fa 5 rehefa nanao an'izany napiditra mianatra ny ankizy tany an-tsekoly a indrindra ny zanaky ny olona sahirana tena manodidina Alamaitsy tena Alamaitsy tanàna ny Roibe a anao efa ady tam'ireny hoe sida reny a zany efa natao ihany koa ho an'ny fiarahamonina hoe ny areti mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ary nahazo ny vokatra tsara indrindra teto Analamanga tamin'ny taona 2 3 3 nandra-patonga ny 7 3 satria niara-ny asa mivantana tamin'ny banky iraisam-pirenena ny tena tamin'izany le fikambanana ny tariako dia nezahana narindra zany rehetrarehetra zany satria tena boribory tany fahadimy dolo nanatanterana zany tamin'izany fotoana araky ny teniko teo nahazo ny vokatra tsara indrindra amin'ny fomba mitondranana zany fanentanana zany a ny isan'ny olona natao dépistage de izay a no nahazo vokatra tsara indrindra ary nahazo fakasitrahana hoe zany a tamin'ny banque mondiale tamin'ny direction régionale ny ministère en santé tamin'izany fotoana zany a de zay nyteneniko teo hoe sarotra ny amaly azy nanaona fa de ngamba ny vady aman-janaka ny tsara nanontaniana hoe nanaona ny fotoana misy fialam-boly ihany hoe ho an'ny tena le izy mety ho fialam-boly ihany fa le vady aman-janaka nazay mahatsiaro hoe somary ihany fa de miezaka ihany a mba hisy ny fotoana iarahana kokoa. Ao anatin'izay député manao hoe mpitarika fikambanana zany inona mba mety eritreretra hoe tombony ao anatin'izany hoe de mpitarika fikambanana anao politika anao solombavam-bahoaka inona no mety mba hoe tombony anananao kely am'izay na amin'ny resaka fahaizana io na amin'ny resaka fitarihan'olona io mety manahoana sy manahoana. Tombony no resahana dia miezaka zany manao zavatra mahitsy ary fitaizana ary zay naresy lahatra raha nirotsaka ho be ny tanàna sy nahita ny lalana ny lalovany zany président Ravalomanana mianakavy zany a de tonga tamin'ny toerana nisy azy tamin'ny hoe amma mpandrarà modely taty Afrika niainga avy tany amin'ny tsy nisy nefa tonga tamin'ny toerana nisy azy dia mety te velatra misimisy kokoa izy a de nisafidy niditra tamin'ny politika de ohatrohatran'izay ihany inona le tombony ananana zay le hoe mpandrarà ny tena nampiasa olona tamin'izany fotoana maromaro amam-polony maromaro tany amin'ny taona 70 faraparan'ny taona 70 sy voalohandohan'ny taona 2000 zany dia ny tombony ananana de zay le hoe eo le hoe ndre tena le fianarana natao ohatra hoe nianatra anao momba ny resaka fitantanana tetikasa na gestion na projet nianatra anao momba ny resaka comptabilité nianatra ianao momba ny resaka marketing zany tsy moa tsy anisan'ny nianarana koa tamin'izany fotoana de fomba ivarotana tsy hoe ivarotr'olona akory fa ivarotana na ny entana io na service io na inona io a de rendritreny zay traika efa kely nananana nentina tao anatin'ilay fikambanana nentina nanampy le mpiarabelona satria nisy ireo niangarany vitana raha zay ny azo ilazana azy a tsy nanana an'izay hoe fahafahana nianatra nanandranto fianarana fa noho ny fahasairana ray aman-dreny de voatery niasa mialohan'ny fotoana de tsy afaka niveratra ohatra ntsony hoe tao miasa fiariana de eo zany le tombony ananany tena hoe nandalo an'izay a de noho izay traika efa kely nanana an'izay
nozay fahalalana mety nisy ny nampitainy ray aman-dreny sy ny manodidina sy ny fiarahamonina de efa tombony lehibe zay nentina teo amin'ny sehatra ara-politika ary nentina natao tamin'ny fo madio tena samy teny mihitsy hoe tsy mbola mba nanan'olana tamin'ny fiarahamonina zany na resaka arabola na resaka ara-pitsarana na resaka olana tsy teny hoe na olana ino sa niezaka mihitsy anao zavatra madio ary ny zana nampitainy zay tamin'ireo le mpikambana tao anatin'ny le fikambanana ny tariako ny zana nampitainy zay tao anatin'ny railay mpikambana anatin'ny tiako Madagasikara teny amin'ny fokotany izay nendreketako tamin'izany fotoana le fokotiny mamono fomba fiteny azy de tombony zay dia afaka mifampiresaka kokoa anao am'ireo olona manodidina anao mety tsy de sarotra loatra mampita ilay hoe vina na le tanjony le atoko tiako Madagasikara no fahalalanao an'izay le hoe ahoana re ilay nepahana izy mety ny sasany mety tsy nianatra de mety ainanao azy tena mety mba nianatra kely an'ilay izay fomba ahoana ary ny ampitana tsy mpampianatra ny tena ohatra ny député Toutso Bogosy reny fa mety hoe tsy manana zay hoe fahafahana mampianatra nefa ihany koa ilay fiainana ny nampianatra anao ary ny fampizarana metraikefa de ino ny zahana ny fampizarana tena nivony araka ny tena fiangonana association atoko politika dia tombony kokoa zay ary mahatonga ny hoe raha ny eny amin'ny boribory tany fahadimy de manana ny toerany zany ray na desesy fa ray indrindrandrindra ny atoko tiako Madagasikara tombony lehibe ny fanananay an'izay le hoe mpikambana ny mpitarika faharesen-dahatra satria ohatra ndraisina avy aty amin'ny président Ravalomanana zany rehetrarehetra any misy ny fitariana ny toetoetra tokony ananan'ny mpitarika de ny zahanany hoe misy koa ny tosy manokana mety avy aty aminay akoatran'izay toromarika noneny zay angamba ny mety hoe lasa tombony le izy am'izay fotoana zay satria mivelatra kokoa rehefa niditra tao anatina toko politika ilay fitantanana n'lay izy zany le sanina mihitatra mivelatra kokoa malalaka kokoa de tsy mionona ao anatina hoe fokotany ray tsy mijanona anivona distrika ray na arrondissement ray fa makasika amin'ny Madagasikara manontolo mihitsy ilay zavatra iadivanao tombotsoa an'le vahoaka indrindra zany man'ireo le sahirana na ny ataoko hoe ny angarany vitana mety tsy nanana zay chance zay mba nianatra mba nandova ohatra na mety torohevitra na mety fananana io na tsy fantatra ny zavatra ohatran'izay mifampiankina amin'izay ihany mety manahoana ny fomba fahitanao ny resaka hoe fanaovana politika zany eto Madagasikara ny fanaovana politika eto raha tonga de manitsy be ny resaka dia asa nanomboka tato anatin'ny 10 taona maromaro zay dia nifantoka kokoa amin'ny tombotsoa manokana na ataoko hoe tsy resaka candidat indépendant na lany tamin'ny tsy miankina raisiko ny solombavaboaka sy solombavaboaka ny tena am'izao fotoana zao fanaovana politika dia mbahana kokoa ny hoe ny azahoana tombotsoa manokana zay anankiray ary tsy le tombotsoam-bahoaka somary mijanona ho vava sy fampanantenana le izy dia tsy tanteraka indrindra ny zava-misy iainantsika am'izao fotoana zao tsara raha ny ampafolony raha misy ampadiminy raha misy ho iaho no tanteraka tamin'ny fampanantenana fa lasa fanenjehana ny hafa tsy mitovy hevitra aminao indray ilay ianao ny tsy natanteraka ny fampanantenana ataonao dia ny hafa nomenao jiny zay zany anisany faharoa de makasika ny resaka hoe lasa frihariana tsy ampy fanetretena le mpanao politika ny sasany teneny koa mety misy any miezaka manao an'izay manao am'izany ampatsorana ampanetretena fa maro koa nefa tsy vitsy ihany koa no mirehare toy ny hoe tsy fantatra ilanga za mialatsiny fa manao ena tsy fantatrao nga daoko mahita ianao satria olom-bofidy indrindrandrindra satria miaraka amin'ny fitondram-panjakana satria ny zodahako na nrafozako na niavako manana andraikitra ambony eo amin'ny fitondrana de sy lasa an'izay izy zay zany tena hoe mamofady mamoehatra mahamenatra zany le fomba fanaovana politika eto amintsika dia fahatelo makasika ny resaka hoe tsy fanajana lay tanytandalana tsy fanajana lay fisaraha-pahefana dia indrindrandrindra moa ny mpitondra ny manao an'izay eto amintsika ary porofonyzany ny mpitondra ankehitriny ny amin'ny hoe tsy misy rehefa fahefampitsarana ato de ato fa ny sasany rahantsika mahalala indrindra no anina eny amin'ny boribory tany fahadimy ary misy ihany koa any ambadika any amin'ny distrika hafa any dia ny sasany de mandany andro amina resaka hoe fijabahana amin'ny asa sy andraikitra tsy azy
namany fanaovana intervention raha sanatrika misy olona voatazona any ampitany filaminana avany io na olo-patana io na tsy fantatra ao a dia lasa manindry a lay mpitandiny filaminana hoe tsy fantatra ao nga za voakanao io torak'izany any koina any amin'ny fitsarana na andray ny sasany raha tsy vitan'izay fa na olona tsy meloka dia sahany ny mijoro vavolombelona mpandainga na mamorona vavolombelona andainga anamelohana olona olo-marina zany zany ny zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao na ny didy fitsarana io tsy natao ho any tsy manam-bola io tsy voaja raha nisy any antony a nametrahany nisy olom-bavambahoaka maro nisy fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta tsay tam'izany fotoana tamin'ny desambra tamin'ny taona lasa zay hoe ny didy zay voaka ny fitsarana ve manara-maso ny prime ministre zay lehibe ny gouvernemanta sy ny paratateraka tsia satria didy-pitsarana dia to natao a hoan'ny mafiady any toetra ny natao ho an'ny sahirana ihany fa tsy natao ho an'ny manana sy tsy natao ho an'ny mpanaradi sy akaiky ny fitondram-panjakana indrindrandrindrany am'izao fotoana zao zany zany le fomba fanaovana politika eto lesona ratsy ho an'ilay taranaka lesona ratsy ary ny fomba fanaovana politika ihany keo ny manahirana kelin'le solom-bavambahoaka dia solom-bavampitondra ihany keo ny zava-misy am'izao fotoana zao ny zavatra hitan'izao ny fotoana zao ny horesahantsika solom-bavambahoaka mpanangatanana solom-bavambahoaka izay ny akamarony ny tena be vava dia tsy tonga mivory 80 andro indroa isa-taona no fivoriana ara-potaona ny antemera-pirenena ireo be vava rehetra ireo ny akamarony ireo tsy tonga mivory tsy hoe akory izay solom-bavambahoaka natananarivo renivohatra tsy izay a samy solom-bavambahoaka io ary be lavitra ny vola raisiny ny avy any amin'ny faritra zay tsary ho fantatry ny vahoaka amin'ny resaka hoe solona sara-pitaterana solona hébergement na solon-tsakafo na solona toera-patoriana na solonina mihoatra lavitra noho ny azonay a raisinay a anatananarivo renivohatra no raisin'ireo firy nefa ny tonga mivory am'ireny fotoana indrindrandrindra tsy de nisy moa ny fivoriana tsy ara-potoana fa fivoriana ara-potoana 80 andro ny resahako nefa mivava de tena hoe toy ny hoe anjely latsaka tany mihitsy a tena mahavita mahay ny zavatra rehetra ary zay indrindra ny tena hoe fomba fanaovana politika eto misy fotoana raha mba mijeriny ny vahiny reny mandeha ny débat mandeha ny ady-hevitra dia ny atsika ato a tsy misy afa-tsy fisaorana an'le ministra sy fisaorana an'le filoham-pirenena fisaorana an'le prime ministra fa le vahoaka tena hoe solonao tena adiny tanteraka ao anatin'izy fa tsy isy afa-tsy fisaorana ho ato merci président merci andriamato prime ministre merci ministre iana fa tena miasa ianao nefa tsy asan'lay ny tena asa tokony atanao a tsy ataonao fa lozanao mandoka lay mpanatanteraka izay hoe tena tsy fantatry lay solom-bavamboaka akory le asany ny akamarony tsy mahalala ny tena asana solom-bavoaka ary ny tena zava-doza dia misy no ny tonga tao a niova ihany koa na nitoetra ny aza satria lasa nanaraka ny fomba fanao ny le solom-bavamboaka teo aloha izay tsy mety lasa mamandalitra zarazara koveta zarazara zinga mizarazara fotsim-bary misalovana ny anjarany fida amin'ny resaka fizarana tosika fameno vatsitsinjo dia hoentina mirehare sy mambabo ny fomba vahoaka izay zavatra eny nefa vola fanampiana avy any amin'ny banky iresa-pirenena tsy misy idira na vola mpanjakana koa ny sasany fa hoentina amin'ny anarany atoko a hoentiny irehary ihany samy fanaovana politika eto amintsika de rehefa be resaka eo anao miteniteny de reny nahazo areny a satria nany voasambotra efa sibleny reny arrestation reny fisamborany ireny de rehefa miteny ianao de itadiavana antony fa misy nanao avy folo eny tsy mety mihoatra noho ny nataonao ohatra raha nanao ny tsy nety ianao any izy miriry ihany tamiko nge zao nisy tanora reny voasambotra satria anakorotana teny mamasina tsy manina tononiko nisy vahazony aina manjery tsy miakiny iray fa noho zana ampidirina tao fiadanana izy miralahana voaka de nandeha tongotra nanitsy nakany sonerana nakany amin'ny lalan'ny kapisaty iny de nidina tany de azo sary niara voasambotra izay voasambotra minitra vitsy talohako izy na anakorotany zany tanora zany tam'izany fotoana aiza le tany-tandalàna zay le mila veritsika mila verina tany-tandalàna la firenena le Madagasikara fa tsy androso mandrakizay a raha tsy tandalàna isika eto a fa raha manao zay daniny kibo zay tiana tao ary mieritreritra irery manana ny marina ny mpitondra ao anatin'izay indrindra be isaka ireo olona mieritreritra hoe tsy misy idirany politika ny fiainany mety hanao ahoana ny fiatraikan'izay hoe fomba fanaovana politika ratsy zay amin'ny fiainan'olona rehetrarehetra mihitsy mialatsiny efa ny olona miteny an'izay a dia tokony miezaka aloha miditra fikambanana miezaka miditra toko politika raha ilaina de mila mianatra
satria valiborainginy zany, resaka fandrebirebeny zany, resaka miseho milay izy mifiteny hoe mavely tena zany, tsy mila fiarahamonina, tsy mila niny, tsia aka ohatra anankiray fotsiny a tsotra kely indrindra mihitsy io ny rano. Ny toerana rehetra nalehanay teny amin'ny boribory tany fahadimy 7 fokotany, tsy misy manana rano intsony, tsy misy manana rano fa amin'ny 12 alina ny akamarony no mifo, raha aloha indrindra dia amin'ny 10 alina amin'ny ray maraina, izany mbola mandeha amin'ny ampahany ora ihany, minitra vitsy zany mandeha na ora vitsy de mivovo maraina. Atsy efa niasa adiny 4 na adiny 9 anatin'ny raino de zara raha matory de ifo maraina indray rehefa avy eo amonjy ny asa mandraraha izay tsy mahavelona akory. Aigny maloza an'le izy de reny ara, de izy ara ny tokony andraikitra ny rano, miasa ianao ara, miasa foana ara, tsy maninona nanam-pahaizana ianao, nanana ny diplômanao, nanana ny traikefa nanananao, dia mety mora nahita asa ianao, mety mahazo karama ataoko hoe tsara noho ny akamaroan'ny olona, de tsy manana rano nefa ianao, vitanao ve milahatra any, vitanao milahatra amin'ny ray maraina, raha izay torak'izany ihany koa ny jiro. Milaza ianao fa rehefa tsisy idiran'ny politika ny fivelomana fa ianao mila miezaka, mariny zay amin'ny ampahany fa tsy mariny zay amin'ny fotoana rehetra, satria rehefa tsisy jiro de iteny ianao hoe ahoana ny olona mampiasa jiro. Raha ohatra nga ny olona avovidy groupe électrogène daholo, na mpanao volo izy, na mpanao soudure, na mpandrafitra, na ninona ampiasana herinaratra ny asany, de inona ny tsisy idiran'ny fanjakana, inona ny idiran'ny vahoaka amin'ny resaka hoe jirama, ny fanjakana anie no mitatana io fa orinasa-panjakana io e. Vola amina centaine de milliards d'ariary, misy fotoana tonga 120 milliards d'ariary, tonga firy centaine de milliards d'ariary, ny fanampiana ara-bola omen'ny fanjakana an'io fa mbola tsy mandeha am'zelony ihany le zavatra, dia iza ny diso, lay vahoaka ve sa lay mpanohatra? Raha toka tsy mandeha ny jironao, tsy mandeha ny rano de potika hatramin'ny fiarinao zany, potika ny fiarinao. De lazain'le olona indray fa tsy misy idirany fa niezaka ao ihany no mahatafita anao, zafady torak'izany ihany koa, de ve mpitatitra ianao, mpamokatra ianao, ahoana ny fomba mahano ny vokatra ao raha ny lalana ary tsy misy fa na ny camion raha miletika hatrany amin'ny labasiny. Tenao mamokatra ovy be deabe ohatra any amin'ny faritra Vakinakaratra iny, na any amin'ny faritra Rivomamo sy any amin'ny Tasy iny, any Manalalondo Kopatanana ho anao député Rodin, dia raha ohatra ka ratsy ny lalana, ny vokatra ao zany mamboly ianao, ho aniza nga ho laninao avokoa zany vokatra zany. De inona ny tsisy idiran'ny fanjakana, ianao nga ny tokony hanamboatra ny lalana, vitanao ve ianao le miteny io ny manamboatra n'io lalana io, sa miandry an'izy ianao, tsy ny fanjakana ve ny tokony hanamboatra an'izany, sy ny eo anivon'ny commune, lalana communal ny tokony amboarin'ny commune, fa ny route nationale anjaran'ny fanjakana ny manamboatra azy. De ahoana, misy idiran'ilay fanjakana ve zay? De mihinana tsara ve ianao raha ohatra ka tsy mivoaka ny vokatra? Sa ianao no ihinana ovy foana maraina atoandro hariva, ny apitso ovy foana no hohaninao. Raha ohatra tsy namboly afa-tsy ovy, na vary foana koa ve no hohaninao de tsy misy laoka mandritry ny andro satria no manana tanimbary, satria tsy tafavoaka ny vokatra ao. Zay zany nataoko hoe reny olona miteny toy izany de mila mandinika kely aloha de mila miady hevitra, fa tsy miteniteny foana toy izany. Azoko tenena mihitsy hoe miteniteny foana ny olona manao toy izany, tena miteniteny foana, fa ilaina le izy misy ny ampahany ny ezaka ataonao manokana, misy ny ezaka asa tokony andraikitry ny fanjakana, foy be misy asa andraikitry ny commune zay misy anao, dia zay mila fantatry le vahoaka, atraizany andraikitry ny tsirairay ao anatin'izay, fa ianao koa le vahoaka mila mandohetra ianao, na le impôt locaux reny, na ny etra amin'ny tany, na ny etra amin'ny trano, de hoe tena nandeha tany amin'ny naleha ve reny, be de be ny tsy mahalala an'izany inona ny mahasamafy ny etra trano sy ny etra trano, ny etra tany sy ny etra trano, ary ny etra aloha amin'ny vola miditra, zany rehetrarehetra zany mila ampianarina le vahoaka, fa ny badona le vahoaka, indrindra ny badona raha nisy ny mpanabado de zao fitondrana zao sy ny olona miara-dia aminy, satria nampanantenena pokata le vahoaka de matommy teny toy izany ny olona, tsy fantany akory ny zavatra resahany. Setra n'le ao amin'ny baiboly hoe mamela ny elony fa tsy fantany zay ataony, fa ohatrohatr' izay ihany koa ny azo ilazana azy tena tsy mahalala ny zavatra teneniny akory izy. De ho hita moa ireny olona ireny raha piasa birao moa izy araka ny teniko teo ihany koa, de izy milaza fa tsy mila fanjakana, dia ahoana ny lalana andehanana mody any, anivatsiva tapitany teny zany izy raha tsy misy lalana ao, raha misy lavaka be ao, raha misy tsisy courant any an-tranony, nefa izy miasa amin'ny misy asa tsy maintsy hoentiny mody any an-trano, misy enti-mody hoentiny any, ohatrohatr' izay zany le izy ka aleo tsy miteniteny foana fa mahamenatra, de aleo fiainana fianarana foana, tsy afaka ihany hoe mahay loatra mamaino ny hafa,
fanaizanana zany misy kony tsy mahay de mirediredy. Efa natsitsitsika ao ihany teny am-piandomana teny. Inona no tena hoe nanamarika anao tao anatin'izay hoe 5 taona na solombavam-baoaka izay sy mbola maharesy lahatra anao hoe andeha mbola hirotsaka indray amin'ity fifidianana 2024 ity? Latsaka katerena, latsaka lalina anaty fahantrana ny firenetsika, mila fanarenana ary mila miara-miasa isika rehetrarehetra mihitsy. Io tsy vitany hoe fiara-miasa fotsiny na tsy vitany teny fa ohatran'ny amin'ny soratra masina ihany hoe ny finoana tsy arahan'asa dia maty. Io sady tsy vitany hivavaka fotsiny ianao de mandeha eo, tsy vitany hoe hiasa fotsiny koa ianao de mandeha eo, fa mila miarak'izay, misy doziny ato de misy doziny ato amin'ny ankavanana de miaraka, de mila mianatra hatria fianarana ny fiainana. Ianao ve raha ahoana raha andeha hitsabola ianao fa ianao tsy nianatra momba amin'ny fitsaboana, na ny manindrona tsy fantatra akory ny asan'ny paracetamol, tsy fantatrao ny asan'ny antibiotika, tsy fantatrao nefa ianao miteny hoe hoany ity. Ahoana moa ny aizanao manao ny asan'ny dokotera? Misandoka ianao zany hamono olona ianao. De ohatr'izay ihany koa ny asan'ny mpitantana, ohatr'izay ny tokony ho asan'ny olom-boafidy. Mba jereo ange rehefa misy reny olona manana canal plus reny, mba harao aneny debat-ny olona any amin'ireny firenena mandroso reny, de mba ampitao amin'ny debat sy ny ady-hevitra misy aty amintsika. Jereo ny traikefa tsy fanambanina ny zavatra resahako, fa tokony hianatra hatrany tsika. Tsy sarotra le zany rehefa nisafidy an'izay. De ndao ara samy mba hianatra, izy moa ny tapim-pahaizana, tsisy nahitra any an-kibon-dreniny teto. De izay fanaovana politika izay mitovitovy moa le valiteny tiako tenenina ny fanontanian'ny namana mpanao gazety hoe ahoana ny fanaovana politika aty na ninona ny nahatonga anao mbola mirotsaka indray solombavam-baoaka na solombavam-baoaka perinasa ara. Ray aloha voalohany indrindra mbola nekena risorana ny président Ravalomanana, mbola nanolotra ny tena sy ny eo pro-politika ny atoko ny amin'ny hoe mbola hitondra ny faneva nytiako Madagasikara izay sy député Girivo, député sy ministre teo aloha Girivo eny am-boribory-tany fahadimy hitondra ny fanevan'ny firaisan-kina de kandidana tolotra ny atoko tiako Madagasikara. Tapa-kevitra satria mbola be dia be le zavatra tsy vita. Le fampianarana ny vahoaka tsy vitany ray andro. Zavatra tsapa ny fotoana nanampiasa amam-polony de miezaka mifampitaiza hoe aza mandroro eo. Aleo mba tsy raisy nefa misy stylo any namanao ihany io dia aza mangalatra, aza misy fandraka eo, mba hajao re le fitaovana, misy perceuse eo, misy le fandavahany reny zany, de mba jereo fa avy ny orana de mba hajao izy fa rehefa tsisy an'iny nge hoe ianareo no sahirana satria fitaovam-piasana io no miteraka vokatra ahafahana mandony karamanareo sy iveloma amin'ny mpampiasa anareo, ahafahan'le orinasa mihodina. Fa raha vao mitodika anao efa manjavona le stylo anao, mitodika le mpiasa ray fa lasa nivoaka ny rahana fa manjavona ny fandrakana. Ohatran'izany hatramin'ny fitaovana hatramin'ny perceuse na re meuleuse d'angle reny le izy lafana hoe ponceuse moa zany. De izay no mifampitazana. Sahirana ho ana olona 30-40 ny asa tao tamin'izany fotoana. De torak'izay izy hoentina hitarina ary zay fifampitaizana zay. Hitarina izay hoe mba hahatonga saina rehetra andray andraikitra amin'ny fiarahamonina ary ahafahany velatra ihany koa mba hanatsara ny fiainany sy ny fiainan'izay ho taranany. Satria tsy voatra mihitsy sika raha ivelona amin'ny alatralatra sy ny fitiava-kely sy ny fitiava-tena. De inony teneniko hoe sarotra iny. Ny tena loza ary de izao. Ilay mpitondra amin'izao fotoana izao ataoko hoe manana ny maronisa. Tsy vitsy mihitsy ny olona manao toy izany anatin'ny fitiava-tena fa endry ny hafa. Endry ny hafa nisehon'izay le hoe fitiava-kely. Ny endry mody voky adala manesika ihany. Izany hoe efa eo ny vola raisina amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka. Eo ny tambo-karama raisina. Mety eo no mety manana orinasa sy ny toy izany ihany. Akoatra ny manana azy mety misoratra amin'ny vadiny na amin'ny zanany na mety société le izy mety manana petra-bola hoy. Fa amin'le mahasolom-bavam-bahoaka mihitsy no ampiasain'ny sasany. Hoentina mahazo vola tsy amin'ny ara-drariny, manodikodina fananam-bahoaka. Entina manindry raha ny tena loza ary misy sasany mihitsy mampiditra ponja noho izay le hoe toerana nanan'izay satria tsy nanaika ny filan-dratsiny. Le olo-tsotra na le vahoaka tsotra na mpifanandrina ara-politika taminy fanapote zany le fanaovana politika eto amintsika. Zay mbola tena hoe tsy andalam-pandrosotsika fa andalam-piemorana. Firenena ohatran'ny sanatry tsy androso mihitsy ty Madagasikara ty satria andalam-piemorana tao anatin'izay 5-10 taona zay. Zay zany le fanaovana politika eto. De izay indrindra ny mahatonga ny tena hoe aleo miteny. Raha misy ny tsy mety, tsy maintsy miteny satria efa izay no ny fidianan'ny vahoakanao. Hitondra ny teniny akoatra ny resaka hoe fanaovana tolo-dalàna na proposition de loi, akoatra ny fampandaniana lalàna, akoatra ny resaka fanaovana hoe fanaraha-maso sy tombana
ny politika akapoben'ny fanjakana za moa zany somary blabla ihany somary satra mety tsy de tena mbola takatry nyvahoaka ialana tsiny fa ny tena izy de hoe inona ny marary amin'ny vahoaka inona ny ateta amin'ny vahoaka inona ny mety inona ny tsy mety zay ny teneninao eny toy tam'ireny hoe etsika fotsy reny de hoe mbola tsy tokony fotoana fanaovana fividianana zao fa mbola mila diovina ny tokotany de nanisany nanotrina n'ireo le kandidata eny ny tenanay amin'ny maolo-tsotra amin'ny masolo-maboaka zao rea zay le asa misy apahana vahoaka ny fidy any tena miteny hoe tsy mety mariny zay de miteny ianao zay ilana le immunité fa tsy hoe ny teny le vahoaka ianao tsy nanompo ianao tsy nanakorotana ianao de nefa raha sy ny sasam-panakorotana de misamborona zany zany anisany hoe fahatsiarovana tsy de tsara raha zay ny azo ilazana azy zay moa valy le fanontania tany aloha tsy de tsara fa nefa tsy atao ampiemotro zany solom-bava-bahoaka ny tena perinasa ary mbola kandida de mbola any am'izay lalan'zay ihany no mbola ale ary tsy emotra amin'ny fitakina ny zay mety ahasoa sy atsaratsara kokoa ny fiainam-bahoaka fa fino n'olombitsy indrindrandrindra ny mpitondra sy ny namanamany lay tombotsoa nefa ary manana arena nanana tombony le firenetsika tam'izay le hoe arena akibony tany arena andranomasina ny arena voajanahary maro be teto amitsika fa ratsy trandraka ratsy fitantanana asa mila miverina mianatra ve ny sasany de hoentina mirearea sy hoentina manao fanapara-pahefana le fananana ary adino le fisara-pahefana de dikan'izay inona le teniko teo tsy tany tandalana velively le Madagasikara de tsy androso velively zay zany no tsy maintsy vokany satria variana any am resaka fitiavatena sy ny azo manokana ny tombotsoa manokany ny amin'ny posiny ny akamaroan'ny mpitona ary ny variana mifampiaro de mifanafikeloko ao de le vahoaka no tena mijaly ho an'ny député fetra ve mety nisy zavatra hoe tsara be na zavatra hoe ratsy ny tranga tao anatin'izay fotoana na solombavam-boaka zay mety mba afaka tantaraina ve hoe inona ohatr'izay zavatra zay ny zavatra nanaitra dia ny tena zany hoe solombavam-boaka voafity teto amin'ny boribory-tany fahadimy teto Antananarivo fa nisy ny fotoana zay amin'ny hoe andraikitra ao anivon'ny atoko tiako Madagasikara nandeha hatrany Tuiliara hatrany Mananjary hatrany Morondava 40 ny faritra nandehanako niarahaka tamin'ny président Ravalomanana indrindrandrindra nanaovana fitsidim-paritra na nikarakarana congrès-paritra rehefa nandeha tsy teny nataoko hoe faritanina Antananarivo fa tany amin'ny faritra lavitra tonga tany Betroka tany Bekily tany Beloa tany Ambovombe tany Amboasary Atsimo tany Fort Dauphin fa any de misy olona mahalala ny tena eny kebakeba tany tsy tonga ao amin'le tanàna zay zany isan'ny zavatra tena nanaitra hoe ianao ve le solombavam-bahoaka fetra vao Antananarivo de eno ay le avy amin'ny mpanaradimy Filoha Ravalomanana eno de zavatra toy izay zany tena mampihetsi-po ay manaraka ainy le vahoaka na miezaka na sahirana ara de miezaka manaraka amin'ny tambazotra tserasera ny zava-misy aty Antananarivo nefa tsy ny rehetra mampihetsi-po ny zavatra toy izany hoe fantatry ny olona any ianao na any amin'ny tany lavitra andrinany ara any amin'ny tany presque tsisy connexion any tany tena hoe rano tsy lalana ntsony ny fiantson'ny lalana makany de nampanantenena moa hoe tsy hanao politika itsony rehefa tsy vitany any tamy moa tsisy vita dia miezaka miado an'le vahoaka zany miezaka miado an'le vahoaka ianao de misy ataoko hoe tsy hoe fahafaha-po feno fa hoe zay le andraikitra ao zay le asanao de anteny ianao fa tsy ny tombontsoanao manokana no ataonao mandeha mialoha fa le tena tombontsom-boaka satria ianao efa mitomboka isam-bolana le karama ianao efa mitomboka isam-bolana le tambo karama de fahafaha-ponao hoe voateniko ty niova lay mpitondra fa nanaraka iny teniko iny nanaraka iny tenina iny nanaraka ny teny ny vondro ny mpanohatra na ny vondrona parlementaire tim zay de zay le tokony fanaovana politika ianao nge tsy voaterana ny marina raha mpitondra tsy hainao rery ny tompony fahamarinana zany zavatra rehetra zany de le izy moa zany ny tena hoe fanaovana politika rahatena de miorina tamin'ny lainga fafy lainga vandozy ny fiteniny any amin'ny faritra zany ny zavatra misy teto amin'ny fanaovana politika teto amitsika de tena hoe zay nisan'ny regretena na hoe miteraka ohatrany hoe alahelo kely fanjatra nafinaritra de retena kely naiza naiza tany alianao de misy mahalala anao any amin'ny kebakeba tany rehetrarehetra any ary manatenanao mahita hoe ohatr'zao ny fomba nataonao zao ny ady nataonao zao ny ezaka nataonao
tena koresahako satria anao dia candidat député na solombavoaka lany tamin'ny tika Madagasikara mpanara-dimy filora valomanana ianao hatramin'ny taona maro sy ny sisa ohatraohatran'izay zany le zavatra hoe mahafinaritra de malahelo moa ohatran'ireny hoe satria ve ny tena miteny de na de ao anaty session arana fivoriana ara-potoana na de manana le immunité zay na hoe ina moa fitena zay mitegasy immunité parlementaire dia nefa fisambonana ny setriny rehefa niteny mbola tsy niteny ary za tsy niteny tamin'ireny fotoana reny fa hitondra taratasy hoany amin'ilay tompona andraikitra voalohany le manamboninahitra tompona andraikitra te hoe ity eneka misy taratasy avy any amin'ny greffier en chef ny prakitra raha ny flankevy mpanjakana na ny conseil d'état mampiantona ny fanapahan-kevitra na ny arrêté zay niraisy ny didy zay niraisy ny préfet zay fotsiny nalehako teny nefa de fisamborana moa setriny araky ny teniko teo hoe ahitan-javatra lay politika nahitana marina niainana zavatra sarotra rehefa niainana zavatra mahafinaritra kosa izy fianarana tao anatin'ilay izy tena fianazy mampirisika anao hianatra lay izy ny fotoana misy zavatra mbola tsy fantatra ny lalàna mahakasika ny isan-karazany misy lalàna tsy hoe io tsy voatery hoe lalàna mikasika ny ohatra hoe ny fananatany ihany ohatra le namana anankiray iry zany fa misy ny lalàna mahakasika ny hoe fahafahana be de be le izy tiako teneny hoe sandrahaka be de ao anatin'iny zavatra iny nao miezaka mianatra miezaka manontany ny tena manam-pahaizana momba ny zavatra iny de mandray atsoratra ianao de mba mivelatra mitombo le fahalalànao ao anatin'ilay izy de indrindrindra anao ohatra hoe mpikambana amin'ny commission na hoe vao mierany toe-karena sy vao mierany fitantanam-bola dia mandalina kely kokoa anao anatin'ilay izy dia zay zany zavatra nafinaritra tao naporisika anao izy tsisy nahitrana ekipondreniny nampitombo fahalalàna raha zay ny azo ilazana azy nampitombo fahalalàna dia nafinaritra ka na misy hoavy ny fotoana ny arina de mety mba misy ny azo ampitaina any amin'ny manodidina taranaky ohatrohatrangy izy amin'ny fiainana député zany tao hoe mety tsy mora tsy anina fa tokony mba hoe raisina ohatra tsara fotsiny hoe nahoana ny nahatonga n'ireo firenena vaventy lasa vaventy sy firenena mandroso de mba jereo ny fomba fanaovan'ny ady hevitra ao anatin'ny antemera-pireneny jereo ny fitondran-tenany jereo ny fomba fanaovan'ny fampelezan-kevitra jereo fa tsisy hoe izarako veta rehefa akaikikaika na izara zinga de anao an'izao de anao bulletin précoce de anao an'ny liserie fomba mamoehatra zay ny teneniko hoe tsy ampy le fivelarana sy fahalalàna ahoana mba fanao ny hafa ny ivelany nahatonga azy firenena mandroso dia io tsy tenitenena hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso tsy izay io fa nisy ezaka nisy asa nataon'le olona tao de manana tantara ny olona fa ny atsika ny tantara mampiomehy be ao anatin'izay hoe vanim-potoana ny fifidianana moa tsika izao ao anatin'ny fampelezan-kevitra raha teo ihany koa no misy antsika ao anatin'izao fotoana izao ianareo takosina amin'ny olona eny fotony eny mety manahoana ny iainanareo an'izany fampelezan-kevitra zany raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia io moa ny olona tsy terenao hoe anara-dianao ny olona tsy terenao ho tianao fa na ny tompo araiky nisy tsy tia rahantsika malala fa ny mamparely fotsiny ao anatin'izay fanaovana politika izay ihany koa iainana an'izay fampelezan-kevitra dia misy ny heritreritra misy mitohy ny fanaovana famafazana lainga ary tonga amin'izay heritreritra ny resahako toy izay ny fikasihan-tanana ataony mpanara-dia ny fitondrana ataona candidat zay mieritreritra fa mpanjaka kely mihitsy any amin'izany boribory-tany misy anay zany mieritreritra fa tompony fahefana na fahefana mpanao lalàna na fahefana fitsarana na fahefana inona mpanatanteraka de mieritreritra izy fa azy zany zava misy ny ainany zany zay zany le fomba fanaovana politika zay ny zavatra iainana tantanana ary tsy zao vao ny ainany zany nisy ny heritreritra tamin'ireny hetsika natao nireo le candidat raika ambin'ny folo reny tamin'izany fotoana de mipotehana ny fananan'ny filora valomanana sy ny candidat fa tamin'izany fotoana vita ho azy ohatry ny tsy nisy ninina vita ho azy de ohatr'izay ihany koa am'izao fotoana zao mbola mitohy izany fomba ratsy ataony sasan'izany satria inona anatiny mieritreritra fa mpanjaka kely ao anatin'izany boribory-tany zany mieritreritra fa tompo ny fahefana sy mahay ny zavatra rehetra ao anatin'izany boribory-tany zany ary nisy ny fotoana zay nitenenako tamin'ny io ary mbola anaovako anto eto hoe ndao isika ary ifanatrika tsika amin'ny rahalahy na mety ho efatra tsika misy io ny candidat anankiray azy i Zoky Giriva zay Zoky Giriva de ndao koa nareo amin'ny rahalahy ifanatrika aminay ndao tsika amin'ny aino aman-jery zay tianareo ndao mba hiady hevitra ho hitan'ny vahoaka
mba ilazana iko hoe zao ny zavatra tsy mety de zao ny zavatra mety de lazao koa ny anay raha misy tsy mety de zay koa tsy anjery fa nga mbola nanao mihitsy nga mbola namaly mihitsy na indray mandeza fa inona no atao rehefa tsy eo izay ka nandalo zany olona tsy miaraka aminay mihitsy le izy ny tiako tenenina tamin'iny faraparany herinandro iny zany ny ainaneny amboribory tany fahadimy mba betsaka ihany ny kandida avy amin'ny vondrony volomboasary io fa tsy de misetrasetra loatra ohatra n'le eny aminay fa nandalo izy sy ny ekipany de niorakoraka ny olona teo amin'ny gary routierana mitombo fiatsonana teo Pasapito fa tsy zakany de nampidiny ny bokin'ozatra sy ny gros bras de ny vonony sy ny ratrainy re olona teo tao ny guichetier tao ny mpandeha zay tratra any teo fotsiny na soferana taxi brosy na olona miandry voyageur mpandeha miandry ny fiara zay hotaingenany maro be ny naratra nisy moa ny haino manjery ny MBS asa raha nahazo am'izay fa nisy ny haino manjery tsy miakina tsy manino teneniko ny ABC resaka tam'ireo olon'ireo no ratraina tovy tsisy hafa am'izay ihany taraina ny eny amboda eny nitaraina ny teny Ambatomaro Soavy Masoandro resaka taminay izay eny ka nyratrainy zay nge ka nalaina ny banderole lay teo fa nandalo teny ny kandida mpanjakany tetỳ Manjakaray nalainy zareo my banderole nalainy le bokin'ozatra eny de nenjehany le voikely nampiseho an'izao satria nandalo retsy de retsika mampiseho ny afisiny sy ny banderole de nanao koa ny avy aty am-pomba ny firaisakina nitiky Madagasikara fa tonga de nalainy de nampiasana sandry de lasany zareo ny banderole ary miray tsy kombakomba mody fanina mody adala ny président Bokotany zay tokony andraikitra mifandraisana n'lay kandida mpanjakana teny atoerana hoe nakaizany banderole tsy hitanay zany ianao nge no nandray an'ireny olona reny ianao nge nanentana an'ireny olona reny any ko mbola fandikana dalàna anankiray zay le fomba iainana fampielezan-kevitra santionany ray ao anatin'ny maro zany tsy le sahany intsony ny hoe maninona moa ny t-shirt hoentin'ny sasany no saryny filoam-pirenena zay daholo ny azy fa nga le filoam-pirenena tsy efa filohan'ny malagasy rehetra moa nanan'orinasa izy tokony tsy mitantana ny orinasa intsony tsy tokony hanao propagande intsony izy nanao fampielezan-kevitra amin'ny anarany ny atokony satria tsy filohana tokontsony izy fa filohan'ny malagasy rehetra maninona izy ry Andomiaratina maninona izy ry mpijery no mbola t-shirt amin'ny sariny ny effigie nozy ny teny frantsay zay no eo Andry Rajoelina filoha de sariny eo fa tsy sariny lay kandida sa zay le tonga am'le fiteny satria pikabary ony matsy mahay lay zay moa fiteniny sa hoe le ratsy tare mangatabady zay so de zay le izy fandikan-dalàny zay fa marina hoe tsy akan'zay ohatry ny taolo zay na zay oam-pitenenany zay zany no iainana eny amboribory tany fahadimy rovitina misy mikarama mandrovotra ny afisinay isan'andro ary ny teny zareo 500 no menanay tapitra rovotra de mametaka hatrany ko izy zay koa tsy kivy zay tsy kivy fa ny fanetanana oentinay de hoe ampy zay 520 taona zay tsy kivy izay inona ntateraka tamin'ny fampanantenana nataondreo tanatin'ny 520 taona zay 7 nanonganany mpanjakana tsy nisy fifidianana teto 7 tsy nisy fifidianana teto de hatram'izao iainantsika mbola eo amin'ny fitondrano reo olon'ireo 520 taona ho iateo zany ny zavatra iainan'iny tsy misy mandeha am'lohany ny rano tsy misy eny amboribory tany fahadimy efa amataona am'rombiny folo alina am'ray maraina no milahatra ny akamaroan'ny olona araky ny tena fa reraka avy any miasa mandraraha tonga ao antrano satria ny embouteillage tsy resahana intsony ratsy ny lala zany ny iainana am'izao fotoana zao de ny sefipokotany ny taraina aminay fa tsy samy teny manao hoe izay eny ka tereny ny ao amin'ny firaisana ny terena andovola ny ao amin'ny fokotany mandovola daoly ho an'ny animatrice na le mpanetany amin'ny t-shirt sisa misy mandohatra amin'ny 1,200,000 ariary efatretsy sy ray tapitrisa ho an'lay kandida mpanjakana terenylay kandida andovola ny fokotany zany rehetra zany ny iainana ny fampielezan-kevitra any tsy kivy nefa izay manana ny toerany mahatoky ny valerany mahatoky ny vahoakany ary mahatoky ny vahoaka malagasy eny amboribory tany fahadimy izahay satria ny fampiresaka amin'ny vantana zay tsy vo izao so de hoe tsy mitabataba zay de tsy hainao tsy miasa any ambadika an'izay miresaka mangina ary sahako ny manambara eto fa misy ny olona iresaka kely an'izay vetivety alohan'ny amaranana angamba satria fa mandeha ny fotoana hoe misy mpanara-diny fitondrana avy amin'ny atoko ny mpitondra volomboasary manaraka anay tsy hitena satria fantatray fa hotratra ny atsojay sy ny valy faty re olon'ireo misy maro be miaraka aminay
ho hitan'ireo olona ireo zany rehefa avy eo ho hitan'ireo olona ireo iverina eto am'izao fandarana zao ny tena koa na fandarana hafa fa teny fotsiny izay hoe aza matahotra ianareo ifanampy isika mitandotsika de ny tombontsoan'ny vahoaka mba ny firenena mandroso tandalàna ty firenentsika ty satria hiara-narina n'le izy hiaraka amin'ny kandida amin'ny firaisan-kina isika de tsy efa nitiako Madagasikara ary am'izay fotoan'izay ho vitatreo ny fomba fanao maloto ataon'ny mpitondra ataon'le solombavam-bahoaka zay tena hoe manana ny fahefana rehetra na ara-pitsarana na na lalàna na fahefana-panatanteraka sy ny sisa satria mahazo baiko aminy ary terena ho iaho teo ny animatrisy tsy maintsy homena polo de mifokotany rehetra mianto eny hatramin'ny soferiny ary de manao polisy ny fokotany 7 de mbola mitombo zany rehetrrehetra any am'izao tsika miteny zao nanatinanay reo sefy-pokotany reo ka ianareo sefy-pokotany mijoro ianareo fa sao de ianareo ny anjerany rihatreto fa zavatra tsy manara-dalàna zany ampanaovan'ilay kandida anareo zany sady solombavam-bahoaka efa iaperinasa efa tsisy tsy mahalala le fanao anareo efa tsisy tsy mahalala le fisetrasetrana fanombana fananan'olona fandratranana mihitsy fandratrana ho iaho manetana an'ireny olona reny ametraka fitarainana any ampitany filaminana tsy any amin'iny manam-pahefana satria zany le zavatra mbola mahatonga ny tena mbola hoe be de be ny mbola asa tokony ho atao hoe ty fampitaizana eto am'ty fireneny ity fa misy ny manana hevi-diso misy keo moa ny etreretina anirina rehefa nampivandravandra dia mamandalitra mampiresaka mampiesina ozy ny fitenin'ny tanora mandainga dia mandrebireby vahoaka sy tena hoe manao tsinitsinina le vahoaka fa mody tambatambazina tapimaso sy fitaka no ataony le vahoaka dia roboka satria voabady le vahoaka ao anatin'izay mety mibetsaka ny olona mbola tena tsy mahafantatra hoe tena asan'izany solombavam-bahoaka zany tsara patsahivina ihany koa hoe inona tena andraikitra asan'izany solombavam-bahoaka inona ny mahazava-dehibe any ty fifidianana solombavam-bahoaka ho atrehantsika ty solombavam-bahoaka no voalohany indrindra dia ny asany dia manara-maso ny asany mpanatanteraka zay ny asany andraikiny manara-maso zany hoe ohatra reo anatiny ohatra misy le politika kapobeny ny fanjakana zay hoetiny eonatrehany antemeram-pirenena angalana fakatoavana de ireny zany ny tokony araha-maso reny ny tokony tombanana hoe raha androany ianareo ny tena an'izay fa ray volana no am'tanay an'ity asy ty dia zao ny vola ho ampiasaina anatanterahana zany dia izahay no mijery dila le fotoana ray volana na lasa ny tafa-bolana tokony efa avita ny atsasaky ny asa ianareo mandeha ny rotokom-bolana mandeha ny ray volana aizany vola tena nampiasainareo tao am'izay ve le vola sa nanaovanareo vakansy satany sa nanaovanareo propagandiny ao an'ny atokonareo tena vita araky ny tokony ho izy manara-penitra manaraka ny règle de l'art ve araky ny takiny ny teknika sy ny fahaiza manao ve izay zavatra zay zany le anisan'ny asanay zay zany tokony fantatry le vahoaka ny asanay dia eny amin'ny antemeram-pirenena fa tsy mizarako veta na mandrebireby vahoaka ty nareo zana misambotra olona ty ambadika ty na managadry olona mandeha fola any am-polisy any rehefa ohatra ka nanao zavatra tsy mety na maka fananan'olona amin'ny tsy ara-dalàna zany ke zava-misy anisan'ny asan'ny solombavam-bahoaka ihany ko ny manao tolo-dalàna satria proposition de loi moa fiteny azy rehefa avaty amin'ny solombavam-bahoaka le izy mahita izy hoe tsy natolotry ny mpanatanteraka zao lalàna zao mety tsy tao an-tsainy mety tsy meniny fotiny izy dia izay zany ny fampiresaka amin'ny vahoaka eny de hoe ndao rehefa ty misy lalàna atolotra dia hodinihana eny amin'ny antemeram-pirenena de zay no antsony hoe tolo-dalàna mety ho fanatsarana mety mahita izay hoe tsy ampy ny sazany retsy olo retsy le mpanodikodina ny re-pirenena na mety ohatrohatran'izao sao teo zay hoe ampitombo io fa tokony tsy ampy kely loatra ohatra heritaona fotsiny nefa are-pirenena no navoaka raha tompona andraiky mpanjakana mamoaka miara mitsikombakomba amiri inona ny tokony ho lalàna marina hoe ny asy ny tokony tsara azy zay ny lalàna anankiray misy eo fa misy ihany koa ny azonay tandrify anay de zany rehetrany zay no asanay de ny akoatr'zay moa hoe mety azo rehetrany hoe ray aman-dreny izay toy ny hoe raha ohatra ianao ka talehany amin'ny orinasa misy anao any mety olona manana andraikitsy ianao olona tsongom-boly tany amin'ny fiarahamonina satria manana maizy azy ianao mety nanana tombony anao teo amin'ny fiarina de mba rehefa tonga ny andro fety de mba mizarazara bombonao mofo sy lasary mety mizara akanjo mizara fitaovana na fitaovam-pianarana tsisy manakana an'izany fa le solombavam-bahoaka tsy zay le asany oentinao mirehare iny rehefa avy eo hoe navita an'izao tsy zay le asanao
raha ny tenanay de asa raha nisy taony sary moa fa misy ny sasany no lasa ny laza fa nanaradia n'lay solom-bavambahoaka ny volomboasary any amin'ny boriboritany fahadimy de nitonona nanaratsy ny atokotiky Madagasikara sy nanaratsy ny tenanay tsy maninona azo miteny izy fa aloha tsy mifanala baraka fotsiny fantatray tsara raha ny olony zany raha nilaza izy fa hoe tamin'ny 2 tao tsy marina aloha zay raha milaza izy fa mpikambana ty ieta alohan'ny 20 de tao zany olony zany tena tao tokoa fa asevaseho ny karatra mahatimma azy raha manana ry izy reo olona rehetra nilaza fa hoe lasa nanohana ny kandida-mpanjakana volomboasary reo de zany hoe tsy valapatra am'izay tsika fa zay le fanaovana politika mivaro tena ara-politika satria efa nybadona efa voalemy ny saina efa voataiza tao anatina hoe kolikoly lay malagasy tao anatina fitiavatena dia efara am'zany hoe aviato de tonga de mivadika makary mbola mety mba nisy nye teo anelanelany mety nisy hoe kandida azo nytoanana teo anelanelany fa matoa aviatsy a de tonga de nivadika anakary amy tena mifanohatra tary dia eritrere tsara fa misy fitiavatena ao misy fitiavakely eo misy fitadiavana tombontso manokana tao a de lasa mivarotra fanahy de mamorona an'zao atsangatsy manorana zao a mamafy lainga milaza hoe satria tatony nahavita tatony ny tena nitondra fampandrosoana de mitodika mponina boriboritany fahadimy fampandrosoana amin'inona no misy eny amitsika eny mitovy amy vahoaka malagasy rehetra manahoana ny fampianarana tsy andavam-bola marina ve ny anam-panantenaina manahoana ny fitsaboana tsy andavam-bola marina ve ny hopitaly manahoana ny lalana manahoana ny lakan-drano manahoana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa manahoana ny fiariana manahoana ny asan'ny tanora manahoana ny rehetrarehetra mihitsy mandeha ve de sahan'lay atao hoe namana taloha no miteny fa mitotra fampandrosoana ilay solom-bavambaoaka zay lasa nytoanany zany rehetrarehetra zany fatany tsara mihitsy hoe inona ny tsykombakomba ataony filoam-pokotany de fatany tsara mihitsy hoe inona ny zava-nisy teto amy boriboritany fahadimy tam'zany fotoana tamin'ny 5 taona lasa mahery kely hoe nesorina ny filoam-pokotany tam'zany satria nambara fa nanohana n'le kandida Ramatoa zay mbola mpiara-miasa aminareo sakay sy maso izy tam'zany fotoana lay solom-bavambaoaka sy lay Ramatoa nirotsaka solom-bavambaoaka zay satria hoe nisy ny aradia anohana an'ireo de nesorina zao nefa io Ramatoa io manohana n'lay solom-bavambaoaka indray dia reo le filoam-pokotany efa manao misalotra kanjo volomboasary ary misy kandida mihitsy ara mirelisitra am'lay solom-bavambaoaka mpanjakana fa mbola manao ny asany eo amy fokotany jereva am'zany zany ny fanaovana politika eto amitsika zany ny fanaovana politika eto amarinany any boriboritany fahadimy fa misy sady filohan'ny fikambanany filoam-pokotany mihitsy le ranamana ao anansana ao izy aloha tondrona mihitsy le toerana fa ao izy a fa mbola niraikitsy ny asan'ny fokotany jereva am'izay le hoe tsy fanajana ny lalàna velona haizany seny aizany ACC haizany zavatra rehetra zany ny fanendrena zany tsy resahana itsony ny fanendrenany mpikambana ao anatin'ny biro fandatsamatina membre bureau de vote haizany nanaraka ny lalàna velona ve nanaraka ny zany rehetrarehetra zany ny fanaovana politika de mbola sahan'le namana sasany oa no miteny fa hoe itony ny mitondra fampandrosoana teto amy boriboritany fahadimy ry namana mpanao gazety zay le zavatra tianaovany ary mbola mampirisika ny tena mbola iady am'zany tsirariny zany iady am'zany zavatra tsy aradrariny iady amy resaka hoe ny vahoaka mahantra fadiranovana ianao a mirehare milaza fa tsy lany mihitsy mivolanao milaza fa hoe tsy alany ny volako nefa fantatra tsara mihitsy raha loha ranombolan'zany tam'zany fotoana mialatsiny foteneniko ty mbola niaraka ange zay tany amy taona 5 fantatray tsara mihitsy hoe inona ny loha ranombola sy ny asany fa tampotampoka teo taorina ny fanongana-mpanjakana de niakatra nanao an'izao fiainany fa ne ny vahoaka ny tsitsoroka toy izao zay ny zava-misy de zay no entina mirehare zay le zavatra tokony mbola hoe iadiva tsika rehetrarehetra zavatra iadivana ny fitiavatena efa manana ny tambiny zay mihoatra no ny vahoaka malagasy ny député de nefa koatray mbola tsy mionona fa miendry mody voky ny adala manesika ihany Mamarana député fetra ao anatin'izay inona ny afatra tiana ampitaina ho an'ny mpijeritsika rehetra reto tokantrano ho an'ny mponina ihany keo ny boriboritany fahadimy ao hiatrika fifidianana isika amin'ny 20 ny volana May ary anavao anatin'izay a ny mpikambana anatin'ny antemera-pirenena de reo solom-bavambaoaka mandrafitra zany atao antemera-pirenena zany 20 ny volana May
tsy mbola namitaka anareo ny tiany ary tsy hamitaka anareo. Solombavam-bahoaka manana traikefa, manana fahalalana, tsy mbola namono olona, tsy mbola nitoritory olona fahatany, tsy mbola nikasy tanan'olona, ary niezaka nanatrika ny fivoriana ara-potoana arak'izay tratra amin'ny 70 mahery isan-jaton'ny fotoana. Solombavam-bahoaka tiako Madagasikara na vitsy anisa ary izahay dia miteny, satria miteny amin'ny anarany rehetrarehetra amin'ny mafoloa amin'ny vondrona parlementaire ny tenako hoe nahita zany hoe fanatrehany na assiduité ny solombavam-bahoaka avy amin'ny tiako Madagasikara. Izao moa efa miaraka tanatin'ny firaisan-kina ny candidat natolotry ny atoko tiako Madagasikara dia miantso antsika rehetra, miantso ny olona rehetra malagasy rehetra manontolo mba andray anjara mavitrika amin'izany fifidianana zany. Andray anjara mavitrika isika satria marina tsy nanatanteraka, mety mipetraka amin'ny fanontena naninona areo tsy nanao, naninona tsy nanatanteraka na tsy nandray anjara tamin'izany fifidianana filoham-pirenena. Efa voavalon'ny filora valomanana zany, efa voavalon'ireo lehibe na tokony ara-dita amin'ny firaisan-kiny zany rehetrarehetra zany. Tsy hiteny intsony fa izao ny antony, satria ity fifidianana akaiky ny vahoaka misy ny fanaraha-maso, akaiky kokoa ny fanaraha-maso, na eo ara ny teti-dratsy izay kasainy sasany atao amin'ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka dia andray anjara izahay hiezaka anana ny delegena ny solotena any amin'ny birao fandatsaham-bato rehetra manerana ny Madagasikara ny vovonana firaisan-kina. Tongava maro fa mila mandray an-tanana ianao ny hoavinao sy ny hoavin'ny taranakao ny tombotsoan'ny firenena ny tokony ho jerena. Io tsy vitan'ny vava, tsy tononona amin'ny vava io hoe ny tombotsoa ambonin'ny firenena, tsy tononona fotsiny io. Ny olona miteny toy ireny mpamerimberina nyreny dia ny olona tia tena fa ny asany samy hafa ny zavatra tenenin'ny vavany sy ny zavatra ataony. Ka dia fotoana izao andraisantsika an-tanana ny fitantanana ny firenena. Talohan'ny 2024 tsy nisy an'izany olana narano zany, raha nisy zany ary olana bitika kely zany, olana madinika zany talohan'izany. Na ny olana jiro sy ny delestage, ny olan'le orinasa-panjakana, na jirama, na ny hermady, na ny rehetrarehetra, olana madinika zany tamin'izany fotoana, satria nisy ny fanjakana atao hoe tsara tatana tamin'izany fotoana, nisy ny fanaraha-maso. Fa zao mandefa hoany le fitantanana amin'ny firenena, dia zao ny mahazo antsika ka izao. Mila manana ny maro anisy isika afaharantsika mandray an-tanana ny fitantanana ny firenena, asy anehoantsika ny fahaiza mitantan'ireo le candidat sy ny mpitantana mpitarika an'izany vovonana firaisan-kina zany. Tongava mifidy, tongava maro mifidy ary amarino fa fotoana izao mbola azo anamarinana ny anaranao any anaty listim-pifidianana na listry ny mpifidy. Raha ao anaty listry ny mpifidy ianao dia nefa tsy hita ny kara-pifidianana sanatria tsy hita, azonao atao tsara satria lalàna no mametra izany, mamaritra izany hoe kara-panondro dia ampy hoentinao manefa ny adidinao mandeha mifidy mba hahafahantsika manova zao zavatra tsy mety 15 taona ny ainana tao anaty fahoriana, satria inona nampanantenaina tsy misy tanteraka ny akamarony fahoriana tsy roa amatany no iainan'ny vahoaka malagasy akoatrany hoe firenena maloto indrindra Madagasikara, reny vohatra maloto indrindra Antananarivo, dia ny mpitondra amin'izao fotoana izao no mety ny fiainany. Fa raha ny vahoaka amin'ny ankapobeny dia tena hoe sahirana, tena sahirana ary tsy mbola niaina fahantrana lalina toy izao. Tongava mifidy fidio ny laharana fahatelo eny amin'ny boribory tany fahadimy, listra zay tarihako fetra solombavam-bahoaka Perinasa eny amin'ny boribory tany fahadimy ary eo koa kandidat torak'izany ny ministra solombavam-bahoaka teo aloha Girivo Randrenarisoa, izay miralany mitarika ny listra, ao ihany koa délégué Richard sy namana Ranabavy Zandry Mirana sy Aveny Manjakara eny. Ireo izay mandrafitra ny listra eny boribory tany fahadimy mangataka amin'ny vatotsika afahantsika miara manarina ny firenena, mametraka ny atao hoe firenena tandalana sy mampiseho an'izany fahaiza manao zany sy traikefa efa nanana ny olony firaisan-kina sy ny tiako Madagasikara. Mankasitraka anao tompoko, mankasitraka anao ihany koa nanaiky ny vahiny tato anatin'izao fandaharana izao. Mankasitraka tamin'ny fanasana dia misaotra ny teknisianina rehetra nampita n'izao dinidinika ny fanaovanay mianadamianaka izao misaotra ihany koa ny Ando Miaradiana, misaotra ny MBS nandray anay nahafahanay naneho hevitra teto satria ao anatin'ny
fotoana fampelezan-kevitra moa izao a dia fotoana fanovana zao a sahi manova sahi mijoro a amin'ny marina. Angasitrahana feno ihany koa ianao tany an-tokantrano tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany manome fotoananao indray a ny fandaharana ho député Rapitsoa aoriana ny fampahalalam-baovao.